heard them sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song, sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know. Kachini sa, ni lalani tu janao.
unauchucha tena mababu ni Élie se trouve en chemin. Il n'est pas seul, et c'est bien. Élisée est son ami, il veut rester avec lui. Gilgal est le point de départ. Dieu les envoie quelque part. Et en route, ils sont coincés, une rivière. Comment passer? Oui, comment aller plus loin? Comment passer le Jourdain? Élie ne manque pas d'idées. Attends, je vais essayer. Il prend en main son manteau et il frappe avec sur l'eau. Incroyable, ça a marché, le Jourdain s'est divisé. Ils peuvent traverser, super, Dieu les a aidés, c'est clair. Élie dit à son ami, Dieu va me prendre loin d'ici. Qu'est-ce que je peux te donner? Ta force, répond Élisée. Il continue en chemin et il marche, il parle, quand soudain, un char de feu, le crois-tu? Et des chevaux, les vois-tu? Quelle beauté quand Élie part, assis heureux dans son char. Un tourbillon et du feu, il est parti pour les cieux. Élisée est seul, voilà. Pas facile, mais c'est comme ça. Il prend le manteau en main et il va vers le Jourdain. Il frappe sur l'eau et il dit « Où est donc le Dieu d'Élie ?» Le sol est vraiment tout sec. C'est un signe que Dieu est avec. Il y a une suite, les amis. Élisée n'a pas vu.
Manolotra ny araba ho anao indray zay amin'ny tian'io ity ary resaka tombotsoa lehibe ho hatrany ny afahafahako mifampizara aminao eto amin'ity pejy ity. Nanosika manokana efa mpahery aminao ny toe-javatra misy ankehitriny. Efa nandinika ve no fa maro amin'ny olona no mitondra fahoriana noho ny famoizana ny havany ankehitriny. Matetika dia resin'ny ankivihana sy ny alahelo sika manoloana ny olana sy ny fahafatesan'ireo havantsika na ihany koa ireo namantsika akaiky. Toa ohatran'ny hoe lasa efa voajanahary amin'ny fiainantsika izany izany zavatra izany. Marina tokoa ve izany? Hoy ny voalazan'ireo manana toko 4:7 hoe ny fahafatesana no tambon'ny ota. Araka izany dia noho ny fahotana izany no nahatonga ny fahafatesana fa tsy voajanahary velively akory. Ary tena toa maneho ny heriny Satana satria na dia efa mateti-pisikiseo amin'ny fiainantsika ara ny fahafatesana dia toa tsy mety zatra izany mihitsy ny olombelona fa miteraka fangirifiriana mandrakariva ho antsika izany. Kanefa tadio ary tiako ny milaza aminao an'io fa ho avy ny fotoana tsy hisy intsony izany fahoriana izany. Raha oviana anefa izany fotoana izany, rehefa ho avy Jesosy ilay efa naresy ny fahafatesany. Hoy ny Apokalipsy 2:24 hoe ary ho fafana ny ranomaso rehetra masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fanantenana na fitarainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Aseho amin'ny baiboly eto fa afaka resen'i Jesosy ny fahoriana sy ny fahafatesany. Midika izany fa reseny ary azony atao tsara mihitsy ny mandresy ny Satana sy ny vorongony rehetra. Jesosy koa dia mbola milaza amin'ny Jaona 2:15 hoe izao ny fanganana ny maty sy ny fiainana izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Hain' Jesosy ny mamadika amin'ny fahorianao ho fanantenana sy fiadanana indray. Mino azy fa hitondra fandresena sy fiainana ho anao izy. Ry namako, mety vao nandalo an'izany fahoriana izany angamba ianao na mety efa ela ihany koa kanefa mbola misy vokany mandrakariva eo amin'ny fiainanao izany toe-javatra izany. Eriko raha horaisinao am-po izany teny izany ka horaisinao toy ny fanafody ka amerina indray fanantenanao anatinao fa indray andro dia hifarina avokoa izany fahoriana rehetra izany. Mareza daholo are. Matsia
miarabantsika rehetra ary namana malala zay manaraka izao fandarana tiantsika izao fandarana mamitsika ary miarabantsika ihany koa na dia takariva aza isika vao tafahoana am'izao fandarana izao misaotra ny tompontsika efa nomeny sabata mahafinaritra inona fa nandray lesona nandray tompontsoa nandray fahasoavana be dehibe isika nandritra iny sabata iny tamin'ny alalandreo programa fandaram-potoana mampahery tany am-piangonana sy tany amin'ny toerana hafa rehetra zay nisy antsika andeha itsika hihaino tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho taridalana mandritra ny herinandro vaovao indray koa dia manasanao mba hiaraka ivavaka isika
tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao zahay amin'ity fionana mahafinaritra ity. Tianay mandrakariva ianao ary mitary-dalana anay amin'ny lalan'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny fitahiana sy ny famonjena indrindra fahasoavana tolotra ho anay. Ankehitriny dia iaino ny teninao zahay, anongilany tsofina ary andray ampoza ny teninao izany. Taio ny teny mba hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay. Tononoko ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iresaka lohahevitra lehibe isika, lohahevitra goavana, lohahevitra zay mivelatra amin'ny lafin-javatra maro, kanefa dia lohahevitra zay azo ianarana, azo donina tsara. Ampahany kely amin'izany lohahevitra zany no hojerentsika amin'ity takariva fionantsika ity, dia tsy ninona fa mahakasika ny atao hoe ny tena fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Rehefa miresaka ny amin'ny atao hoe fitiavana isika dia sarotra ny manome famaritana azy io. Inona moa ny atao hoe fitiavana? Inona ny atao hoe fitiavana? Na mijery any amin'ny rakibolanany isika na manontandreo manam-pahaizana dia tsy hita mazava ny famaritana ny atao hoe fitiavana. Matetika ny fomba fisehony no ahafantarana ny tena fitiavana marina, fa ny tena famaritana azy dia tena tsy hita hoe inona ny hamaritana ny fitiavana. Kanefa dia izao ny fitiavana dia misy, azo tsapahitanana ny fitiavana, tena misy ny fitiavana, ka ny fitiavan'Andriamanitra io zany no jerentsika. Zay nolazaiko teo aloha teo hoe tena lohahevitra mivelatra, lohahevitra goavana be ary tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanadihadiana momba ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Fa amin'ity takariva ity dia hijery izay tena mahakasika antsika isika. Inona moa ny atao hoe fitiavana? Inona ny atao hoe fitiavana? Tsy misy famaritana ny atao hoe fitiavana io, fa ny Baiboly dia manoritsoritra, manome ny famaritana azy io. Ka ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 15, Jaona voalohany toko 4 andininy 15 no manoritsoritra ny amin'ny atao hoe fitiavana, manome famaritana ny amin'ny atao hoe fitiavana. Zao no mbarany tenin'Andriamanitra, Jaona voalohany toko 4 andininy 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Io zany no famaritana ny atao hoe fitiavana. Ny famaritana ny atao hoe fitiavana dia Andriamanitra. Ka raha tena tia hijery ny fitiavana dia tsy inona no jerena fa izay nataon'Andriamanitra, ilay toetra an'Andriamanitra, ny maha-izy an'Andriamanitra. Amintsika misy ny atao hoe karazany telo ny fitiavana. Misy ny atao hoe fitiavana an-dralahy, misy ny atao hoe fitiavana fahendrena, misy ny atao hoe fitiavana ho an'ny olon-droa samy hafa fananana ny lahy sy vavy zany. Ka amin'ny maha-olombelona dia zarainy ho amindreo toe-javatra ireo zany ilay hoe fitiavana. Ny atao hoe filos, ny atao hoe le fitiavana mahakasika ny olon-droa, misy le fitiavana an'Andriamanitra. Zay no amin'ny maha-olombelona. Fa le jerentsika eto dia le tena fitiavana, le tena fototry ny fitiavana, le tena fitiavana marina. Dia ambarany soratra masina fa ny tena fitiavana marina dia tsy iza fa Andriamanitra. Raha te hijery ny tena fitiavana zany sika dia io Andriamanitra io no adiadiana alalina. Zao ny ambaran'ny soratra masina, ny fomba fisehon'ilay fitiavan'Andriamanitra zany, ny fomba fisehon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny voalohany dia jerentsika ao amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 ka andininy 7. Salamo 7:20 andininy 7. Io andalanteny io dia andalanteny zay efa haintsika rehetra tsenjery ny bokin'ny Salamo 7:20 andininy 7. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra: indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kibo.
lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro, tambony ateraky ny kipo. Inona moa no hevitra ao ambadika zany? Ny hevitra ao ambadika zany de izao: isika rehetra alohan'ny atongavantsika ho ray aman-dreny, olon-dehibe, ho antitra, de efa nandalo tamin'ny fahazazana, tamin'ny toerana mahazanaka. Efa zanaka isika, ka tamin'isika nomen'Andriamanitra ny ray aman-drenitsika de zanaka isika. Izany hoe nomen'Andriamanitra lova avy amin'Andriamanitra zany ny fisiantsika tsiraray avy. De rehefa atao ny toe-javatra rehetra mifandimidimby eo amin'ny fiainantsika, mifamadibadika ny fiainana, dia hita marimarina fa isika tokoa de izao avy amin'Andriamanitra isika, fanomezana avy amin'Andriamanitra isika. Andengezerentsika koa ny ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Lioka 3, filazantsara ny Lioka 3. Ka raha mijery isika manomboka amin'ny 7:20, amin'ny 7:20, de asehony mazava tsara ireo tetiarana manambara ny firazanan'i Jesosy, nanomboka tany amin'ny Josefa izany. Josefa dia niepita ny afara tany amin'ny Abrahama, ary ny afara tany amin'ny Adama, ary ny afara tao amin'ny Andriamanitra. Avy any amin'ny Jesosy niepita nakany amin'ny Adama, nakany amin'ny Abrahama zafady, ary niepita nakany amin'ny Jesosy. De ny anambaran'ny sokatra masina, anambaran'ny Lioka azy ao amin'ny Lioka 3:15-30 de hoy izy hoe: zanaky Enosa, zanaky Seta, zanaky Adama, zanak'Andriamanitra. Ireo taranaka rehetra mifandimby teto ambonin'ny tany mandra hatramin'ny androany zany, rehefa atao ny fanadihadiana ny tetiarana dia miefara any amin'ny Adama, ary rehefa tonga eo amin'ny Adama de miefara avy amin'Andriamanitra. Ina moa no tiana hatongavana amin'izany toe-javatra izany? Ny fisiantsika dia avy amin'Andriamanitra. Zay no mahafitiavana an'Andriamanitra, nataony misy teto ambonin'ny tantsika, nomeny lova avy amin'ny ray aman-drenitsika isika, ary isika koa de miteraka zanaka, lova avy amin'Andriamanitra nomena antsika ireny toe-javatra ireny. Zay no mahafitiavana an'Andriamanitra, ny antony fisiantsika eto ambonin'ny tany, ny fandalovantsika tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny mifandimidimby teto am'izao tontolo zao, amin'ny alalan'ireo tetiarana, de fitiavan'Andriamanitra. Ary ny tena marina de izao: zanak'Andriamanitra isika rehetra. Raha namorona an'Andriamanitra atsika de zanak'Andriamanitra isika. Zay no teboka voalohany. Ary ny faharoa ihany koa, zao nambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 1:3. Jaona 1:3, andininy voalohany. Andenge jerentsika ny soratra masiny. Jaona 1:3, andininy 3. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jaona 1:3, andininy 1 azafady. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika, de ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika, sady zany tokoa isika. Ka noho izany de tsy mahalala antsika izao tontolo zao, satria tsy mahalala an'Andriamanitra. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika, de ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Raha jerena zany ny tetiarana rehetra, dia fantatra marimarina fa izao ianao zanak'Andriamanitra isika. Tombontsoa lehibe ho antsika ny mahafantatra an'izany. Ny fisiantsika zany de zao: vokatr'ireo tetiarana ny fandimidimby, ka ny fiafarany de teo ampelantanan'Andriamanitra. Tena zanak'Andriamanitra isika. Tombontsoa ny mahalala an'izany ry namana malala, manaraka izao fandarana izao. Aku ni fanau tenana, nu
eresireti supanadinashani ireujizainani raha toka zanak'andriamanitra ary isika de inona no zavatra mitranga inona no zavatra nitranga nisy fivadian-javatra tao ahoana ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny romanina toko 5:5 romanina toko 5:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra koa izany de tahaka nidirany ota avy tamin'ny olona ireo amin'izao tontolo izao ary ny ota no nidirany fahafatesana nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra ka izao rehefa nanota izy rehetra inona no zavatra mitranga rehefa tonga ny fahotana inona no zavatra mitranga zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:5 ka hatramin'ny 10 Jaona voalohany toko 7:5 ka hatramin'ny 10 zao ny ambaran'ny soratra masina izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no nisy eo amin'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voly no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra zanaky ny devoly tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahina noho ny fahotana dia lasa zanaky ny devoly isika ilay toetra mahazanak'Andriamanitra tsy manota atsika tamin'ny namoronan'Andriamanitra noho ny fahotana dia lasa zanaky ny devoly nanaiky ho lasa zanaky ny devoly izy ary manamafy izany any voasoratra ao amin'ny Jaona toko 5 andeha ijerentsika amin'ny Jaona toko 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ao aminy raha mandainga izy dia niazo lazainy satria mpandainga sady rain'lainga lasa zanaky ny devoly isika noho ny fahotana ka dia mampalahelo zany nampalahelo toe-javatra mampalahelo ilay zanak'Andriamanitra lasa zanaky ny devoly alaivosariny an-tsainangy ry namana malala miaino manaraka zao fandarana izao hoe ianao zanak'olona mpanan-karena be mpanefoefo manambonahitra ny ray aman-drenao fa noho ny fivadian-javatra dia lasa farahidiny lasa mahatra ianao ilay zanaka nateraka ilay ray aman-dreny ny varina any amin'ny tsy tokony hisy azy ilay toerana ilay voninahitra tokony hisy ianao amazanaky ny mpanan-karena tantara fahenontsika matetika any amin'ny fahitalavitra any amin'ny radio zany angamba koa mety hitatsika eo amin'ny fiarahamonina lasa zanaky ny devoly noho ny fahotana izy dia eritrreto alaivosary an-tsainange ilay Andriamanitra ray niteraka antsika sy nampisy atsika mipitrapitra kely eo amin'ny sisinao mampalahelo kely satria le zanany dia miova filamatra noho ny fahotana eritrereto zany zavatra mitranga izany lasa zanaky ny devoly isika olombelona Fantatro ny fitiavana
azao tiaho kuizany tompo umbarasoao Jesu malalo fa maniry anarady ana ireu didi folo izay nomena masina filamatra toko utandremako amipahedrena uvarakitra hitoetra ambo ilay andronao tsy azo afindra lay sabata hitsaharana no asa tratro ambony indrindra mamo fantatry zao tontolo izao inonarino zavatra mitranga mba anehoana fa tiantsika Andriamanitra. Ilay Andriamanitra namorona tongotra aman-tanana antsika kanefa noho ny fisiany devoly dia lasa zanaky ny devoly, lasa nanota isika. Dia Andriamanitra tsy mahatsindry Andriamanitra. Andriamanitra tsy maharitra n'izany hoe tsika eo ambany vahony devoly zany isika, tsy mahatsindry an'izany. Dia hoy ny ambaran'ny soratra masina ilay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 9. Jaona voalohany toko 4 andininy 9. Efa nivakitsika tery ampendoana izy io manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Tiantsika Andriamanitra. Ahoana ny fomba nanehoana izany fitiavana izany? Dia voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 1. Efa nivakitsika koa io manao hoe endremana ahoana ny fitiavana nasehony ray antsika dia nentson'Andriamanitra antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy. Antson'Andriamanitra hoe zanany isika na dia tao amin'ny fanjanahany devoly sy ny fahotana dia tian'Andriamanitra isika. Jereo ange ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jeremia toko 1:30. Andeha jerentsika ny voalaza ny mpaminany Jeremia toko 1:30 andininy 7. Jeremia 1:30 andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tany lavitra tany nosehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Ary zany no ampaharetako famondram-po anao. Tian'Andriamanitra isika. Ary Andriamanitra rehefa tia tsy hoe mandritra ny fotoana voafetra na hoe rehefa tia azy ihany isika zay vao tiantsika izy, tsy manao an'izany Andriamanitra fa fitiavana mandrakizay no hitiavan'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra isika amin'ny fitiavana mandrakizay. Ka izao ihany koa tsy hoe amin'ny fahatsarana ihany vao tian'Andriamanitra isika fa amin'ny toe-javatra rehetra. Ninona toe-pontsika mahakasika an'Andriamanitra dia tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Inona no nataon'Andriamanitra mba hamerenana antsika indray ao anatin'ilay toerana mahazanak'Andriamanitra antsika? Inona no nataon'Andriamanitra? Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko 5. Romanina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Romanina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fony tsy mbola nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany say maty hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika
fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Jesosy Kristy. Maneho ny fitiavany antsika Andriamanitra, nasehoany ny fitiavany, dia izao nanehony azy tamin'ny alalan'ny fahafatesany Kristy teo amin'ny azo fijaliana, mba analana antsika, anongotana antsika avy eo amin'ilay toerana mahazanaky ny devoly, amerenana antsika amin'ny toerana mahazanaka Andriamanitra. Zany no fitiavana lehibe indrindra, ny fitiavan'Andriamanitra dia nanomezany any Kristy ho faty isolo antsika, nanongotana antsika teo amin'ny zo mahazanaky ny devoly, ary amerenana antsika indray ho amin'ilay endrika mahazanaka Andriamanitra antsika. Zany no fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana manahoana zany raha lasa eny abavy malala, ry namana manaraka izao fandarina izao, tena fitiavana goavana no nomen'Andriamanitra antsika. Endre fitiavana manahoana no nasehon'Andriamanitra antsika, dia nentsony antsika hoe zanak'Andriamanitra isika, sady zany tokoa isika. Ninonina toerana misy antsika, na mahantra fadiranovana, na azo lazaina fa masiso noho ny fahotana, ratsy noho ny fahotana, fadiranovana noho ny faharatsiana, ninonina toerana misy antsika, dia Andriamanitra tsy menatra miantso antsika hoe zanany isika. Eritrereto ane hoe lasa nitsindroka zordira eny amin'ny dabapako masiso eny isika. Andriamanitra be voninahitra, dia tsy menatra maka antsika any amin'ny toerana misy antsika iny, mandray antsika, dia teneniny isika any amin'ny toerana farany ratsy sy lavaka indrindra manao hoe zanako ianao, tiako ianao, tsy foko ianao, ka Jesosy Kristy no nombeko mba hanalanao amin'izao toerana faharatsiana misy ianao zao, ka amerina anao indray any amin'ilay toerany mahazanak'Andriamanitra. Endre fitiavana manahoana no nomeny indray antsika, nomeny indray ianao zay manaraka izao fandarina izao. Tany lavitra tany no nisehon'i Jehovah tamiko taminao, ka niteneniny manao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao, ary zany no mahatonga ny famondram-poko haritra mandrakizay ho anao. Ny fitiavan'Andriamanitra lehibe, ny fitiavan'Andriamanitra tsy voafetra, ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy, manavitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mba ho tsapanao ane zany fitiavan'Andriamanitra izany, ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra, ny atsara ny fitiavan'Andriamanitra, mba ho tsapako ane zany fitiavan'Andriamanitra, ka hanolotra ny fiainako, hanolotra ny fiainanao hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro isika. Hivavaka isika. Tomy tsara indrindra ao misaotra anao zay fa lehibe ny fitiavanao, mamonjy ny fitiavanao, tsy takatry ny saina ny fitiavanao. Nanota ny ala taminao zay ka lasa zanaky ny devoly, ankehitriny mitolo tena manaiky hiverina ho zanakao. Raiso zahay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny farany. Taio ny tsiraray avy manaraka izao fandarana izao, ary ny herinandro zay ho lalovana mba ho herinandro mpandresena ho an'ny tsiraray. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.